Salamy ny recette atolotra anareo androany zany a dia ny poulet au curry. Dia ny zavatra ilaina amin'izany a dia ny poulet évidemment, curry a, dia beurre de cacahuète. Ny beurre de cacahuète c'est obligatoire a, dia oignon a, dia l'ail a, dia poivre a, dia gingembre a, sel a, crème liquide a, dia curcuma sy coriandre. Zavatra ataontsika voalohany zany a dia manafana menaka dia endasina kely fotsiny ny poulet, tsy endasina ela be a, dia asiana tongolo a, dia arokona tsara, dia rehefa vita zany a dia asiana poivre, sel a, gingembre sy l'ail. Dia manaraka an'izay a asiana curry. Ny curry nampiasaiko teto dia curry an-taf. Tena mbola hafa mihitsy ny tsiron'ny curry any Madagasikara, tsara be. Dia rehefa vita izay a dia arotsaka ihany koa ny curcuma, dia arorona tsara. Dia rehefa vita izay a dia asiana une cuillère soupe-na beurre de cacahuète fa tsy voatery asiana ozy izy a. Dia arorona tsara mihitsy a. Dia izay vao arotsaka ny crème liquide. Ny crème liquide nampiasaiko teto a dia ny crème liquide 30% matière grasse, 200 millilitres. Afaka atao crème tsotra fotsiny nefany a. Dia arona tsara dia arotsaka ny coriandre dia atao feu doux a, dia andrahoina eo amin'ny 5 minutes eo fa tsy atao plus an'izay satria ny blanc de poulet manjary lasa maina, saika be. Dia rehefa vita izay a dia narosoko niaraka tamin'ny vary a sy légumes sautés. Ny légumes sautés hitanareo eto a dia karaoty a, navet a, dia courgette a, nasiako poivre, sel sy l'ail fotsiny. Dia izay indray no narosoko anareo androany dia masontovana daholo dia manaraka indray mandram-piona vetivety.